mamelabelatra le fandehanana taty dia mairany be masoandro Itos, monsieur Ravefakatro Alphonse mais koa nga man'ny fitenenana dia misaotra anareo malagasy namana atyka raha mandray anay sady mifampidinidinika ny atondianay aty-boky zany dia ijery ny fomba zay fikarakarana sy ny fandaminana ny jourdure ménagère dia ijery akalesa nio akandinika azy satria ho ampiarina any amintsika satria ny tanindrazana zany ny mitananatsika zany Antananarivo sy Manodidina efa somary efa miaka ihany koa zany ny jourdure efa misy ka ilaina zany ny fikarakarana izy io zany hoe mba tsy hanimba ny fahasalaman'ny mponina tsy hanimba ny endriky ny tanàna ary azo avadika ihany koa mbola vola sy ho amin'ny fikarakarana amin'ny fambolena satria misy zavatra misy tiliena le jourdure ao dia misy azo amidy tahaka ny zavatra fahitanay tatikatra zany dia misy alaina koa anaovana compost anatsarana ny zezika sy ny sapetsaka ny zavatra akana biogaz dia azo atao zany zay zany dia mijery mijery usine zay zany zay fanodina tamin'io ary mifanakalo-hevitra tamin'ny zareo tompona ndraiky mitantana zany usine zany sy tamin'ny mairie zay mikarakara le facturan'le jourdure zay zany no anisany ka ho ampiarina le zay no angalana traikefa aty amin'ny tanina zany misy ombe folomenadao zany zay folomenadana reo nakaty Jacques moi en tant que délégué général au DFM, une intervention au DFM à travers le maître Razafoudatand, des thèmes de l'Isengaman. Momba ny environnement zany hoe na mpianatra sy nanazavazava ny karazany lalàna fitantanana ny environnement sy ny tsika dia mahatonga tamin'izay fotoana zay sy many misy lalàna dodoro fa tsy ny zava-dietra na dia maromaro koa mifandraiky amin'ny fitantanana ny tontolo iainana satria misy tandremana ny zavatra fampana tontolo iainana tahaka ny fadiana gaz sy ny tsika teraka déforestation sy zany zavatra kendrena dodoro dia mazavazava izy sy ny lalàna mety mikasika n'izany zay zany mifadiny dia azo tsara zany ampiarina any tamintsika zany zay no misy zavatra mahafinaritra mahafinaritra moa zany satria za tsy teo fa zay zany ny tena rôle anay manao an'le connexion zay sy manampy ny malagasy amin'ny zavatra amin'ny démarche économique et environnementale zavatra ohatran'izany zany misy koa ane izy ohatran'izao zay zany tena zavatra maro na misy aza ny vola na misy aza ny famatsiam-bola fa tsy ao le fahaiza-manao satria tsy ao le fahaiza-manao fa mbola mibakavaka mbola tsy misy ny fahasahina tsy misy ny fahavona anatanteraka azy dia masiasa keo ny misy zavatra ohatry ny mampiraté le tetika fanatsarana le tanàna sy le zavatra zay kely reny ka eo zany dia efa hita dodolo satria nahitanteny fotony hoe misy ny any amin'ny collectivité décentralisée zany misy nanao ny fitantanana ny jourdure dia misy ny usine zay mitantana le manao le fanodinana dia misy koa ny transport dia misy ny fandovanana n'ireo lafindreo zavatra dia misy koa ny fionana ny ledeto tamin'ny zay raha mazavazava lalàna sy ny anina tokony atao sy ny tsy tokony atao sy ny lalana tokony izorana zay zavatra zay amin'ny fiarovana ireo tontolo iaina isany tena mifaneny tsara reo zany dia azo ampiarina tsara ny mpandeha na azo leso tsara ary ny famatsika mikasika zay moa dia efa azo ampy ny famatsika satria misy niraisy association française de développement zay asiakoa nananao confiance ny tantana mifandehan'ny famoahana ny vola ary mitopokevitra ao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia ny association OPCJ de organisme
de la coopération intercommunale mikasika ny déchet gestion na déchet solide zay zany izy zay misy commune maromaro angambangamba misy commune miaraka Antananarivo renivohitra ary misy amin'ny fanatsarana dia misaotra anao betsaka tompoko zany momba an'izay manatena zay keokeo izy manatena ray aman-dreny zany somary hoe tonga ty azoko lazany hoe misolotena zay ray aman-dreny de manatena nareo zay atia France atia Italia nio zany anapy anaty teknika amin'ny fomba rehetrarehetra amson'ny tanindrazantsika ezaka tokoa zay anisany tena zavatra ezaka tokoa zay zany anao zay tokony asa tokony ataonay amin'izay lafin-javatra zay indrindrindra raha ohatra miteny tsy matahotra miteny zany ao anatin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao somary misy disadisakely misy disadisakely dia ny sosokevitra atokony fivamana atokony fiaraha-miasa atokony fombiasa zay zany no anisany zavatra tena ilaina vaty amintsika ty hoe tena le sosokevitra ampiavana sy ampirihina malagasy sy ahatonga azy miaraka tompona didy sy tompona ndraikitra manatiny fampamisoana taminazy anisa zavatra ilaintsika zany tsika ty zany malagasy aty zany mieritreritina hoe mba anisan'ny ray aman-dreny ihany kio zany zara tsy miakatra zany tsy moronatsina minao zany no malagasy fa mety zany le sosokevitra tsara zavatra hoe tokony zao maso malagasy ilaina zany satria avaram-pianarana io zay da zay zavatra mazava ilaina fa raha ohatra sasana hoe atsy tsy mety arotsy mety ohatra zao zavatra zao tsy aby fa ny fakampiavana raisana ina mihitsy ajerovana tompona raiky amin'ny tanindrazana ambony zay lafa izy zavatra zany tena tetiavy ka avy aty aminareo ilaina koa zany feo zany tena ilaina dia tena ilaina satria vao Madagasikara io voatona dia malahelo taninareo le izy azara zao da tena manao vazivazy hoe dia reto grosy tety be aty alavitra reto daholo tonga taniny amin'ny tanàna fa lavitra fa miezaka koa ny avy ty lavitra manao zay fa dia misaotra zay fa dia misaotra ndrika amin'ny fifanampiana amin'ny fifandraisana amin'ny fanajana fa raha vao manaja tapaka sinavagosy tonga aty ianareo manaja ny vahoaka any amin'ny tanindrazana ho aminareo fitaina misaotra tompoko misaotra ndrika Misaotra indrindra amin'ny resadresaka.